fa rehefa niato nandritra ny andro vitsivitsy zay ny asan'ny mpandrarano fonja eo ihany koa ny mpiandro fonja dia niverina amin'laoniny zany raha ny zavatra hita teny amin'ny lapan'ny fitsarana nosy androany ohatra ny asiteny dia efa niverina nandray ny asana izy ireo satria efa tazana tena toerana ny fitondrana izy ireo olona voaheloko ny fitsarana eo ihany koa ireo voahiatrika ny fitsarana. Rehefa niatona nandritra ny andro vitsivitsy ny asan'ny mpandrarano fonja dia niverina amin'ny laoniny indray raha ny fanazavana hita tao amin'ny lapan'ny fitsarana nosy androany dia nitatitra ireo voapangana ireo voasazon'ny fitsarana ny mpandrarano fonja araka ny fampitambavao avy amin'ny sendika ny mpandrara ireo manomboka omaly dia azo atao ny mamangy ireo voafonja mamita sazy inivon'ny fonja samihafa manerina ny Madagasikara. Raha saivina ny herinandro lasa teo dia nisy ny fiantonana ny asan'izy ireo noho ny sinina manihy izy ireo izay enotazomin'ny zandarmaria taorian'ny rahatentsiadana izay nitranga ny alarobia 1 oktobra teo. Ny mpandrarano fonja izay nahafahan'ny fitsarana ny asabotsy lasa teo ihany koa anton'izay nandraisan'izy ireo indray ny andraikiny sy ny verenana amperinasa indray nanomboka omaly.